kompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Famaksika. Dia sy makalazanao zay raha eo noho ny amin'ity andro alakamisy 20 May 2024 ity zay anloranao anay indray any tsara indrindra satria zay meny teninao dia nifidy ny anjara tsara. Dia tovy tsaroana indray zany fa zavatra tsara sy mahasoa ary zavatra ny lanitao no vorainay indray amin'ny alalan'ity teninao ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no naovanay izany vavaka izany oko amin'ny rehetra ny fafenao ny fanana masina. Amen. Amin'ity alakamisy 20 May 2024 ity ravana dia filazantsara araka jaune toko 2012 raisina amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 no anjara mofinaina ao antsika. Filazantsara amin'ny jaune araka jaune toko 2012 ka hatramin'ny 5 varito izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary zao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo manakizay. Dia ny fanahy fahamarinana zay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafatana fa ianareo no nafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ianareo mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho akaty aminareo aho. Vitivity foana dia tsy hita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hita satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia fantatrareo fa izao amin'iraiko ary ianareo atamiko ary izao aminareo zay manana ny didiko eo ka mitandrina izany dia izy no tia ary zay tia no tia ny raiko ary izao tia azy ka isoy aminy. Ho Judasy tsy iskaorota taminy. Tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesosy namarika aminao taminy raha misy tia dia tandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy araka eo amin'izay ka onino aminy. Zay tsy tia dia tsy tandrina ny teniko ary ny teny zay renareo dia tsy fa ny ray zay naniraka. Izany teny izany dia efa nivolazako taminareo mbola mitoetra ao aminareo aho fa ny mpananatra dia mifanahy masina zay ray amin'ny anarako. Izy nampianatrareo ny zavatra rehetra ampiatsara anareo ny zavatra rehetra zay nilazaiko taminareo. May masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tombontsoa lehibe ry havana ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina ho antsika zay manaiky sy mankatoa ary mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe satria zao ny voalaza eto hoe tsy hamelanareo kamboty aho. Ka zany niany satria velona aho dia velona koa ianareo. Zany no ateraky ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny fononan'i Jesosy very any. Ho amin'ity andro anio ity aza misalasala tsony zaso ianao amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra zay rentsika fa angatao ny fanahy masina hampaheranao sy hampatsiaranao ny marina rehetra zay nazay ny tenin'Andriamanitra ka hampaheranao hatanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fanahy masina teo mantsy no hampianatra antsika ny zavatra rehetra sy hampatsiara antsika ny zavatra rehetra zay nazain'i Kristy. Kristy raha teo dia efa nilaza hoe raha misy tia dia tandrina ny teniko izy hany raiko tia azy araka ho amin'izay ka onino aminy. Ny raiko tia azy ka araka ho amin'izay. Ina moa no tiana mara amin'izany? Ny fanomezana ny fanahy masina zay marika fa ao amintsika Andriamanitra sy ao anatintsika ary miara-mitoetra amintsika. Ny fanahy masina ry havana dia Andriamanitra miara-monina amin'ny olona sy mitoetra ao anatin'ny olona ary mamomba ny olona. Zany no tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'izao andro farany izao satria amin'ny andro farany dia andro ny fanahy masina zay mila ny herintsika mila ny herin'ny fanahy masina tsika azotsika mandroso hatrany sy mahafantatra hoe tsika ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao amintsika. Zany ny vokatry ny fiasan'ny fanahy masina ao amiko sy aminao. Ka aza misalasala intsony na amin'ny fandrenesana ny teninao ny tenin'Andriamanitra zay renao fa tanterao sy ankatao zany ary atao ny fanahy masina hampatsiary ny marina rehetra zay nazay ny tenin'Andriamanitra ary hampaheranao azono manatanteraka izany satria fanahy masina raha teo dia mampatonga antsika ho vavenimben'ny tompo amin'ny sehatra rehetra zay nanantsika fahavelomana. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany
ka isika dia tsara ho fa Andriamanitra efa nanome mpananatra avatsika zio amintsika manak'izay sy ao anatsika sy miara-mitoetra amintsika. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany zay nomenao anay. Tsy havenanao angay ahy izay satria nomenao ny fahavelomanao mihitsy araka ny teninao satria velona aho dia velona koa ianareo. Ary tsy havenanao hiady rery koa izay fa ianao mitoetra aminay ary izay koa ao aminao. Ataovy matsiaro izany izay Tompo. Amin'ny fiasan'ny fananao masina aminay isan'andro izay mampatsiaro ny marina rehetra izay lazain'ny teninao ka mampahiry anay amin'ny fankatoavana ny teninao ka tsy menatra izay mivavolombelonao na iza n'aiza no vonona ny vina satria tsy menao fanahy izay fa mifanahinao masina mahery sy fitiavana ary famonoana tena. Dia sitraka ny ary vavaka hoe rainay izay ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra mila ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelana izay milika taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho tanterahan'ny Tompo antsika rehetra ny zao tsodrano zao ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny finareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay ny antso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.